Faly miarabantsika tsirairay avin-drehitra ty sabata maraina fa 8 volana janoary ity sotran'Andriamanitra isika fa mbola miheny an'izao sabata masina zao indray ary irinany mba hitondra hery hitondra vokatsoa antsika mandrakariva ny tontolo andro anio. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavaka isika. Andriamanitra tsara andesan-danitra atao-tsy hainao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Sotranao izay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray anio dia ny hahafahanay mandray ny fahasoavanao. Metezanao mbola zavatra ao anatinay raha aokany izay zavatra tsy avy aminao mba hiala ao anatinay. Ka ny fahamarinanao, ny fahamasinanao mba hahafahanay mitombo mandrakariva ny fanarananao. Tonona sy ankatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonenantsika androany dia manao hoe mikatsaka marina ny fahamarinana. Naraina amin'ny Efesiana 4:12 manao hoe ary mba hampahiratana ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay herin'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina. Amen. Ny fahalalana an'Andriamanitra no loharan'ny fahalalana sy ny fivelaran'ny marina rehetra. Afa-tsy eo amin'izay arafesin'ny fahotana ihany, naiza andianantsika no hitoerantsika dia efa naseho an'izany fahalalana izany. Ninona lalam-pandalinana arahantsika raha miaraka amin'ny faniriana madio hikatsaka ny fahamarinana dia ho voatarika eo amin'ilay tsy hita maso, ilay fahendrena tsy toa izay miasa amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny alalan'izany isika. Manoatra lavitra no izay mety ho tratry ny sain'ny olona ny vokatry ny firaisana tahaka an'izany eo amin'ny tena sy ny saina ary ny fanahy. Zao no hafa no an'ny taranak'olombelona mifankazara mitsitohy ianareo izy. Ny fomba fiasa avy amin'ireo teny ireo no nampiarina tamin'ny fanabeazana an'ilay razamben'ny olombelona. Raha avy teo am-pelatanan'Andriamanitra dama dia nanam-pitoviana tamin'ilay mpanao azy satria Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny ary fikasany ny anehoan'izy ireo ny voninahitry ilay Bahary sy izany endrika izany amin'ny fanehoany kokoa hatrany araky ny halavan'ny andro iainany. Nanana fahafahana mivoatra avokoa ireo fahaiza manao ny rehetra, midadasika tokoa ny sehatra nazahoan'izy ireo nampiasa ny heriny sy ny fahaizany. Be voninahitra ny sanomena hanaovany fikarohana ary ireo zava-miafy ny tontolo hita maso izany ny fahagagana avon'ilay tanteraka amin'ny fahalalana dia nanintona ny olona handalina an'izany. Noho ny tsy fankatoavana nefa dia tsy nomeny izany. Ny totongana ny fitoviana amin'Andriamanitra noho ny fahotana zary levona mihitsy azy izany. Ny analemy ny hery ara-patan'ny olombelona, ny hena ny hery ara-tsaina ary nanjavona ny fahiratana ara-panahy. Na izany aza nefa dia tsy navela tsy hanana fanantenana ny taranak'olombelona. Tamin'ny alalan'ilay fitiavana sy ny famindram-po tsy misy fetra no nanaovana ny drafim-pamondrena ka nanomezana ny androm-pahasoavana mba hamerenana indray ilay endrika ny namoronana an'izay very eo amin'ny olombelona dia nitanterahina ity drafitra avy any an-danitra ity. Izany tsy maintsy ho asan'ny fanavotana sy tanjon'ny fanabeazana ary antoka lehibe eo amin'ny fiainana. Ny riana dia ahafahantsika mifankazatra, miverina indray amin'ny ilay tsy toa izay Bahary antsika. Ka ireo izay zavatra rehefa very rehetrany ho averina indray amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny fanantenana ary indrindra amin'ny alalan'ny fialantsika amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy rehetra. Vavaka isika, Andriamanitra tsara andesan-danitra mbola misaotra anao izay noho ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao Tompo mba hamela amin'ny fahatsoana sy ny heloka rehetra ary tao amin'ny alalan'ny fanainao masina izay mba hankahala ny fahotana ary hibanjina mandrakariva ny amin'ny famerenana n'ilay fitovianay eo aminao. Ka ny famasinanao sy ny fahasoavanao any andrakotra ny tsirairay avy. Mangataka aminao manokana izay amin'ity maraina ity mba hanome hery ny kivy ianao ary ihany koa vola fanantenana mandrakariva izay. Anaran'i Jesosy. Amen.